Materina trano tony klasy tony vavy ny arahaba amin'izao alina izao ho anao izay mbola manaraka ny Real TV Madagasikara tonga so ihany koa atao anatin'izao fandaharana manokana izao indray ho an'ny vahintsika ho an'ny androany ny fio plus iresaka mahakasikana fampianarana sy fiofanana mahakasikana fiompiana efa tonga eto akaiky Aldini miarabanao ary tonga so indray atao anatin'izao fandaharana manokana izao. Ya, faly miarabanao mienja. Miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao fotoana iray ty amelabelarana tsara mihitsy ny mombamomba nyty fampiofanana momba ny fiompiana ity. Anomboantsika azy nga mba tonga dia ndao ampatsiahivina hoe roviny ny programa manaraka mazay fiofanana zay efa miandry ny any tokantrano. Efa akaiky tokoa ary vakansa ny andro amin'izao fotoana izao amin'izay andro vakansa izay dia nanapa-kevitra izahay hoe andao asiana fiofanana ao anatin'ilay vakansa satria misy ireo ankizy na hoe tanora mba tea anao an'le fiofanana ka mba ahafahany zareo hoe ao anatin'ny fahatanorany sy ny tontolo rehetrarehetra iny dia efa miditra ao anatin'ity sehatry ny fandrarana ary fiompiana ity dia ny alakamisy fahenina ny volana ho avy izao zany dia miofantsika momba ny fiompiana akoho gasy sy ny poulet de chair ary ny zoma fahafito ny volana ho dia miofana indray tsika momba ny fiompiana akoho kombo sy ny akoho manatody lava izany ary ny sabotsy fahavalo ny volana ho dia miofana indray tsika momba ny fiompiana kisoa ny mampiteraka sy ny manatavy ny toerana moa zany dia tsy miove araka ny efa fataontsika hatramin'izay ao amin'ny kafetariany SK Antanimena ny zavatra anankiray koa mbola tsy miova dia hoe tsy misy ny fisoratana anarana mialoha ary zava-dehibe anankiray tsy miova mihitsy dia ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro dia 5,000 sy 3 alina ariary izany dia efa omena boky ianao ao anatin'izay io boky io afaka hoentinao mody io mety maro ny zavatra hoe tsy tadidiko ity dia va afaka soratanao koa ao ambadika an'io boky izay omenanao io dia lazaiko hoe ty fiandohana zany ny laharana izay fandraisantsika mba ahafahanareo tonga dia miantso ihany koa raha ohatra ka misy ny fanontaniana tianareo apetraka dia ny 038 50 740 06 ary ny 035 50 740 06 dia rehefa any amin'ny faran'ny fampiofanana dia afaka manontany ny rehetrarehetra ary ny mahatsara an'izy dia zao iny fanontanianao iny sady mahatsara anao iny no mahatsara ny hafa ihany koa satria ny zavatra tonga ao anatin'ny sainao tsy ho tonga ao anatin'ny sain'ny hafa dia misy ihany koa le olona izay efa niopy izy nandritra ny fotoana dia nisy olana kely nahazo anazy dia eo ny apetra ny fanontaniana hoe inona ny tokony ho vahaolana ao anatin'ity fanontaniana izay apetraka ity dia mety mahatsara ny olon-kafa ihany koa zay. Rehefa miresaka zay hoe fiompiana zay tonga dia hoe tantsaha hatrany ao an-tsaina manahoana fahitany Aldini zay hoe tantsaha zay iny anivon'ny fiarahamonina misy zavatra hitanareo hoe natonga nareo nanao an'ilay hoe asiana ny fampiofanana mahakasika na fiompiana. Be zany ny zavatra mitrangy eny fa anaty karapanondrotsika arany izy olona eto tsisy asa hoe anona fa ny ao anaty karapanondro dia iny na izy mpamboly na izy mpiopy na ohatr'izay dia nefa izy tsy miopy akory izy na tsy mamboly akory izy dia hoe andao hoentina ilay fampiofanana momba ny fiompiana mba hahafahan'le olona mivoatra satria izao ny olona zany rehefa hoe tantsaha dia ozy foana ny olona tantsaha ve olona ambany zany tantsaha zany zay fandraisan'ny olona anazy olona ambany zany mahamenatra zany atao hoe tantsaha zany rehefa tsy misy atao dia andao mba ambolomboly andao mba iopyopy tsy mety tsony zany le hoe mambolomboly na hoe miopyopy fa hoe andao tena iopy andao tena amboly ianao ao anatin'le izy dia tena hoe mba atao lahara-pahamehana mihitsy le izy eo aminao zany ilay atao hoe fiompiana izany zay zany le izy fa raha ny fijery zay zany fijerin'ny olona ivelany zany atao hoe tantsaha izany fa raha ny fijerinay dia tena hoe lalana anankiray ahafahan'ny Madagasikara mandroso dia iza no ampiana voalohany ny tantsaha andao nge tsika rehetrarehetra eto Antananarivo samy tsy misy amboly zany ny amboly sy iopy ny tantsaha fa tsy misy hoanintsika rehetrarehetra eto Antananarivo dia izay le izy hoe andao atao maty anina amin'izay ary le fiompiana izay atao
ohatraohatran'izay zany a le izy zany raha ohatra hoe fijerinay an'izany atao hoe tantsaha izany. Izy raha ny tokony hoe hisehatra sy iompana ao anatin'izay fiompiana zay raha fijerinareo manokana araka nefa nazafainao teo ihany koa. Ie, ny olona rehetrarehetra mihitsy zany a tokony anao an'ilay fiompiana. Raha ho anahy manokana zay a tena tokony anao an'ilay satria nahoana zany ianao raha andeha hivoaka ny trano a dia inona no ataonao? Hitady sakafo sy izay mahasoa ny tokantranonao. Ity fiompiana ity nefa sady afaka ataonao sakafo no mahasoa ny tokantranonao satria nahoana? Satria afaka ataonao asa fototra le izy. Ankoatran'izay koa nefa afaka ataonao vadinasa le izy, tsy le ampiasana ny atao vadinasa fa tena hoe afaka ataonao vadinasa ihany koa ilay fiompiana ary mampidi-bola ho an'ny tokantranonao ilay fiompiana. Dia inona no antony tsy anaovana azy? Fa ny olana anie dia izao koa ao anatin'le izy. Misy le olona manao an'le izy. Taitaitra fotsiny izy dia hoe andao anao an'ity fiompiana ity le reto dia manao an'le izy lasa fitaratra ratsy ho an'ny olon-kafa zany le satria mety tsy nahomby izy tao anatin'le izy. Dia rehefa tsy nahomby izy tao anatin'le izy dia lasa fitaratra ratsy ho an'le olona hafa le izy hoe zareo ry mianjarankina anao an'le izy dia rery ohatrany tsy nety le izy. Koa tsika ve hiditra amin'ny zavatra efa nefa le izy aika mienja tsy nanao an'le fiofanana aloha zay vao niditra tao anatin'le izy. Fa aleo miofana foana reto rehefa miditra an'le izy hafa ihany hoe efa maty anina amin'le zavatra ianao zay ianao vao miditra ao anatiny. Aleo miofana ozy Aldini mitondra inona ry hoe fampiofanana entinareo io? Misy manko ny mpiompy, misy hoe efa niompiompi kely, misy efa maty anina, misy vao hanomboka mihitsy. Lenta entinao anatin'le fiofanana ve zany mitovy daholo sa ohatrany ahoana ny mahakasika an'izay? Ie, raha ohatra hoe raisitsika tsikelikely zany le izy. Ohatra raisitsika tsikelikely hoe ty misy olona efa niopy. Inona no vokatra azon'ny olona efa niopy io ho an'le fiofanana? Raha raisitsika iny zany mahazo traikefa izy aloha, mahazo teknika vaovao izy satria raha ny zavatra efa niainany tao mety hafa dia misy teknika vaovao izay omenay avy any. Dia ny eo ihany koa le hoe ny vola miditra aminao. Rehefa manana traikefa ianao dia hitanao amin'izay hoe ay ve ty zao ny anaovana azy tsy mila mandany an'ity kay za dia mahazo an'ity zavatra ity dia zay zany vokatra be tena hoe tsara sy vola betsaka miditra ho anao. Raha ohatra ka hoe raisitsika indray zany hoe olona vao andeha hanomboka iopo mihitsy ao anatin'le izy dia eo izy mahazo an'le fahalalana feno manomboka amin'ny A ka hatramin'izay. Tsy misy zavatra miafina amin'intsony zany atao hoe fiompiana zany ao anatin'ity zavatra zay ataon'ity ary mahazo traikefa tsara mihitsy izy ao anatin'le izy. Zay le hoe rehefa manontany ny olona hafa dia traikefa efa niainan'le olona le izy dia ianao nefa mbola tsy nanao mihitsy dia valiana eo le fanontanian'le olona dia azonao zany hoe tsy maintsy hitranga zany raha ohatra matory olona eo manontany an'izany zavatra possible zany hitranga rehefa zahako no manao an'le izy zany dia azonao eo zany ny traikefa ao anatin'le izy. Ary misy koa le olona vao manao hoe andeha hanao étude kely hoe tena mety azo atao ve no mampiasa vola ao anatin'ity fiompiana ity satria misy olona manao an'izany mihitsy manam-bola izy ao inona ary andeha ataoko ao anatin'ity dia miresadresaka izy amina olona namany andao la isitsika zay lahy hiaraka iopy dia lahy no mikarakara fa za matsy vola fotsiny. Asa manao an'izany aleo ianao mihitsy no manao anazy fa tsy hoe misy olona ray eto dia miaraka miasa nareo roa dia ianao mpamatsy vola an'le izy dia le olona ray io ataonao mikarakara fotsiny fa manao fiompianao paralèle ny anao koa izy dia zay vola fatsianao lasany aminazy fa aleo tsy miditra amin'izay fa tonga dia hoe ianao no manao an'le izy dia eo ianao zany no mahita hoe tokony azo atao tsara mihitsy ity zavatra ity ary mbola sehatra malalaka ihany koa ilay atao hoe fiompiana izany satria ny anton'izay zavatra zay mbola malalaka le sehatra. Dia zao misy fotoana ianao any amina tanàna lehibe anankiray dia rehefa tonga ny fety dia manontany ianao hoe mba misy akoho gasy ve mba hovidiana hohanina fa fety ny andro tsisy manana. Nenay vao manomboka manatody izy nenay mbola vao mikotrika nenay mbola kely tsisy manana le olona ko maninona raha ianao no miopy rehefa miopy ianao rehefa te hihinana ianao mihinana rehefa te hivarotra ianao mivarotra ary atao fidiram-bola tena maharitra le izy dia tonga dia mivarotra mihitsy ianao mpamokatra ataontsika fotsiny ary
raha ianao nge mpamokatra zanaka koa de efa mety ihany koa zany hoe zanaka koa gasy io zanaka koa gasy efa vitan'izao efa vitan'izao efa vitan'izao de efa azo atao koa zany lalam-bola sy lalam-barotra vaovao zay. De ianao zany mahita tena hoe mahita ny zavatra mety tsara ho an'ny fidiram-bola sy ny ampiasaina vola ianao rehefa ao. Eny amin'ny fiarahamonina ihany koa mihevitra foana ny olona hoe rehefa hanao an'izay fiompiana zay de na mila vola be na mila hoe fotoana be na mila hoe malalaka be na toerana ary manahoana zay na ihany koa ny tanjona ao anatin'ny fiofanana amin'ny fandrindrana zay rehetrarehetra zay Aldini. Ao anatin'ny fiofanana zay ataonay de ohatran'ny somary mampianatra kely an'le olona ihany zahay momba ny fitatana ara-bola. Ao anatin'io zany misy fisy kely zay mihitsy ara moa anatin'ny boky zay omena hoe ohatr'izao ny fomba fitatanana an'ilay fiompiana sy ny ferma zay ataonao mba hahafahanao mahafantatra zany hoe reto efa tokony anao an'izao ianao, ohatr'izao ny tokony vola hiasa raha eto, ohatr'izao ny tokony zavatra misy raha atsy. De ny olona koa mieritreritra hoe rehefa andeha ampiasa vola za ao anatin'ny tontolon'ny fiompiana de za tonga de tsy anao rangara tsy tonga de 1000 tête ana koa na hoe iopo kisoa izy de na tonga de 50 isan'ny kisoa opiko ao anatin'le izy fa azo atao tsara mihitsy manomboka amin'ny vola kely ray hetsy ariary. De io ray hetsy ariary io no entinao makany ao anatin'ilay izy. Ohatra nge ray hetsy ariary zany nge mahazo reny akoho maromaro zany miampy lagnana akoho anankiray dia na tsy ataonao koa raha hoe tsy reny akoho no vidinao fa vatotra akoho le mbola kelikely dia iny no opinao. Ao anatin'ny fiofanana zay ataotsika ampianarinay ianao isafidy rasiny zany sy ohatra hoe akoho zany zao ka ozy izy anao hoe eny atsena ny andeha hividy de ao anatin'le fiofanana zay ataotsika mampianatra hoe ohatrany ahoana fisafidianana an'iny rehefa eny de rehefa eny ianao zany mahita hoe ty zany ny ataoko raha izy le mbola kelikely zany de iny no opinao de mahazo betsabetsaka mihitsy le ray hetsy ariary zay zany raha ohatra hoe vola zany de ray hetsy ariary fotoana indray ohatra nijerentsika ao anatin'ny fotoanan'io tsisy an'izany hoe miopy akoa de hoe aloha andrasaka eto ty akoho ty mandra-pahalehibeany fa ianao mandeha manao ny asanao rehetrarehetra ny atokantranonao any amin'ny sy asa rehetrarehetra zay alehanao any fa le izy manomana fotsiny ianao hoe eto sy eto ny fotoana ikarakarako azy maraina alohan'ny andeha hiasa de mamoaka ny zareo de manamboatra ny sakafony aloha reto de mamoaka ny zareo de madio de lasa ianao mandeha miasa tonga ny ariva rehefa hiditra indray zareo anao an'zao de miditra zany hoe misy fotoana ohatra n'izay fotsiny de fa ampy tsy mandany fotoana be zany izay zavatra izay leo indray le hoe toerana misy indray le toerana hoe ty toerana kely ty nanananay de ao anatin'ny fiofanana ataotsika misy hoe manahoana re zany no tokony ho zakan'ty toerana zay ananako ty raha io ny angezan'ny toeranako akoho firy na hoe kisoa firy no omby ao anatin'io toerana izay ananako io. Misy mantsy le olona manao hoe mbola kely iny fa rehefa avy mengeza de miatsa me mitombo ny akadirin'ilay akoho de lasa mihena zany ny isany. De eo am'izay zany ianao no mahafantatra hoe raha ity tranoko ty zany rehefa refesiko le izy zao ihany ny zanaka akoho tokony hovidiko mba tsy ho fatifaty foana le izy raha sepotra ao ilay akoho. Ohatrohatran'izay zany le izy de ohatr'izay keo ny kisoa zany ao anatin'le izy. Ka raha ny tanjonay zany de zao hoe ny tanjonay de ny azahoanareo vola amin'ny vola kely miasa nefa vola betsaka no miditra ao anatin'ilay izy zany. De eo ihany koa le hoe fahaizana mifehy fotoana. Io koa tena zava-dehibe io fahaizana mifehy fotoana raha ohatra ka raisitsika fotsiny zany tany aloha tany tsika rehefa miofana de hoe 5 andro izy ny tonga rokolao sasany 5 andro fa rehefa io ane ka izy hay am'izay mampiofana anao ao de hitanao fa 2 andro ka hatramina 4 andro zany hoe mety mahazo 7 andro ianao na 10 andro be zao elanelany de iny 10 andro iny 10 andro ny telo ane de efa mahavita ray volany de efa mahavita manodina anankiray zany ilay lasa mahazo tombony zany ianao mahazo tombony fotoana ray raha ohatra ka manao an'le izy raha ny ohatra hoe raisitsika zay hoe poulet de chair zao zay teneniko zay fa raha ohatra hoe hijery fiompiana hafa tsika ohatra hoe fiompiana kisoa
mbola hafa ihany koa satria reny kisoa anankiray no ompianao. Zany hoe ohatra hoe mividy kisoa vavy anankiray ianao dia mavita miteraka indroa sy tapany ao anatin'ny herintaona. Indroa sy tapany ahoana moa zany? Miteraka indroa izy ao anatin'le taona fa efa be voky izy efa ho teraka izy amin'ny taona manaraka. Zay le indroa sy tapany tiako tenenina dia raha miteraka 13 le kisoanao dia indroany iny efa 920 zany tena volana zany. Arenao lasa mpamokatra zanaka kisoa rehefa avy eo ny akoho gasy moa fa tsy lazaina intsony efa angamba ozy ny olona efa inetsenjery zany ry Aldini danak 5 dia lasa 400 isa na 500 isa ary zay foana ny anina fa tsy izay ihany nefa ny zavatra azo lazaina ao anatin'ny fiompiana akoho gasy raha ohatra ka hoe tianao atao ilay izy fa tena hoe zava-dehibe ny vokatra azonao rehefa eo ary zay ny tena tanjonay. Mino ny Aldini dia ohatry ny hoe afaka manao an'ilay izy daholo zany ny olona rehetra malalaka ve ny tsena raha ohatra hoe tonga amin'izay fotoana izay satria ohatry ny hoe samy manao ny anazy zany dia samy mihinana ny anazy dia manao ahoana indray fa hitanao an'izay mba manitikitika kely anao. Malalaka ny tsena zay aloha zany no azoko ilazana azy. Matetika ny olona rehefa alohany ianao zavatra ary za misy fotoana rehefa le mampiofana ary amin'izao za hoe maera zao dia manetana ny olona any aminay dia mampiofana le olona any aminay sy ny rehetra na fambolena na fiompiana dia zao no lazain'le olona. Ona monsieur le maire manahoana lalambaritra an'le izy misy ve dia ny avaliko any toa dia tia tsotro tia ny avaliko ana rehetrarehetra zavatra tsy misy tsy afaka amidy zay. Ohatra izy ianao hoe za manana akoho 100 dia amidio le 100 fa lafo iny 100 iny. Ozy izy ianao za tsy manana akoho 100 fa hoe misy mandray ve raha mozy le olona amizay za ary mandray dia aiza ianao ny ahitako 100. Ohatran'izay le zavatra tsy misy tsy afaka amidinao fa ny zavatra misy no afaka amidy ka rehefa tonga eo misy le izy lafo. Zay zany no azoko amehezana zay atao hoe resaka lalambaritra sy ny tsy resaka tsena izay. Iverina kely ao anatin'le fampiofanana indray tsika ahoana ny fomba fampitanareo le fampiofanana zany afaka ampiarina avy hatrany ve le zavatra hoe narahana tao anaty fiofanana zany rehefa vita izay sa hoe mbola miandry sa hoe mbola miandry vola sa ohatran'izany ny olona rehefa avy manao le fiofanana entinareo. Alohan'izay zavatra zay aloha averiko kely ihany satria mety misy olona taty aoriana vao nanomboka nanaraka ny fandaharantsika fa ny programa fampiofanana izay ataontsika dia manomboka amin'ny alakamisy faha 9 ny volana oa ny fiompiana akoho gasy ny poulet de chair ary ny zoma fa 7 ny volana oa ny fiompiana akoho combo akoho vaovao de Madagasikara io zany akoho vaovao zay nafa tonga eto amintsika eto Madagasikara akoho combo sy ny akoho manatody lava ary ny sabotsy fahavalo ny volana oa dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ny sara mbola tsy miova ry zareo dia miarivo sy 3 alariary ary amin'ny teny malagasy mazava tsara no anaovantsika an'ilay izy zany dia ohatr'izay zany le fomba fampitany anazy teny malagasy mazava tsara. Dia ny akoatran'izay hoe matema malagasy mazava tsara zay dia misy vidéo projecteur. Dia ny vidéo projecteur iny zany mampiseho anao sary maro be sy ny zavatra rehetrarehetra hoe zao satria matsy misy fotoana tsika le miofana dia manao imagination fotsiny na hoe mieritreritra fotsiny ohatra zao zany zavatra zany fa rehefa tena misy sary le izy dia eo anao ka izao ny tilina zay na ka izao le izy dia ianao koa moa le efa omena boky amin'ny teny malagasy mazava tsara ihany koa iny dia efa milamina tsara ary mametraka fanontaniana ianao any amin'ny farany dia iny fanontaniana iny efa afaka zany hoe ao anatin'ny fampiofanana rehetrarehetra zany ianao dia efa raisinao antsoratra hoe reto ny fanontaniana ho apetrako rehefa avy eo afa-po daholo ny rehetrarehetra zay tsika vao miala eo. Ohatran'izay zany le izy dia ao anatin'io zany tena hoe teknika dia zay da namenanao manomboka izy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia eo tsika mety gaga hoe fa maninona kailonareo no manao hoe matianina le fiofanana zay ataonareo. Matianina le izy satria nahoana satria zao tsy hoe olona ray no mampiofana an'ireo programa rehetrarehetra ireo tsy olona ray fa tena hoe samy manana ny spécialitéany zany ilay mpampiofana dia tia spécialité ray tia mampiofana anitsy dia tia spécialité ray mampiofana anitsy dia izay le izy dia omenanao numéro an'ilay mpampiofana dia rehefa azonao le numéro an'ilay mpampiofana tsy misy idirana intsony ny ao aorianan'izay fa ianao sy le mpampiofana amin'izay mifandray ianao
de rehefa mifandray ianao de ianao miteny mpampiofana mba tongava aty aminay fa itoanay fray anao de mba tongava aty atao zao hoe de ianao sy le mpampiofana any am'izay no miresaka any am'izay hoe hoe ok aizy ianao zany de afaka tonga any aminao ilay mpampiofana ao anatin'izay zavatra zay ny zavatra zay omenay sy ampiofanay anareo de zao reto avy le izy zany momba ny tranony ahoana ny fikarakarana ny tranony sy hoe tokony hitodika aiza le tranony ohatrany ahoana ny toerana tokony afaka anaovana an'le tranony le akoho fa tsy hoe toerana tsy azo masoandro mihitsy le izy na le kisoa na le akoho io rehefa tsy azo masoandro mihitsy io de lasa mandomando ao an-tranony de mamorona rano le ao anatin'le izy zany hoe lasa misy rano misy entona rano be ao anatiny ao de lasa misy reoaka ny tratran'le akoho de maneno le tratrany de lasa manasahirana le izy rehefa avy eo am'izay koa le hoe fitaovana ampiasaina ohatra hoe ny fisotron-dranony na reny tavoangy reny ohatra hoe misy tony saintô tony misy tavoangy lehibe tony de misy ty zao tavoangy kely de iny tavoangy lehibe iny afaka avadika anao fisotrona rano lay akoho zany ilay izy de ohatran'izay zany de na ao anatin' zany koa nge reny hoe ianao nanamboatra tafon'le tranonao de efa simba le fandehanan'ny rano iny le fivoahan'ny rano vany iny de iny fotsiny tapahanao roa avatsy de asianao tongony mipetraka tsara ohatr'izao de lasa fisakafoanan'le akoho lavalava ohatran'izao zany hoe zay zavatra hitanao fa tsy mitady zavatra lavitra itsika ny rano ndray ao anatin'izany le hoe rano madio azo na hosotrony nomenao ale akoho fa tsy hoe avy manasa vilia ako de ty rano tiranga tonga de ataovy ao anaty anina de iny atao sady anasa rano le kisoa no rano le akoho any gaga be anao avy eo way fa nanino ty kisoa ty misy voavary tsy voavary io fa voaloka fa no ilay zavatra zay fomba fikarakaranao anazy izany ny fanamboarana sakafony omenay formule anao ao anatin'le boky de misy karazana formule mihitsy hoe raha zao volana le akoho zao volana le kisoa de tia ny sakafony izay omena anazy ary tia zava-dehibe ohatra zao ny lanjany le izy de iny lanjany iny mantsy de zao mba tsy anaovana gaspillage fotsiny na hoe fandanina be fahatany fotsiny aminatin'le izy de iny fandanina be iny no lasa very fotsiny le sakafo rehefa avy eo de eo anatin'izany moa fikarakarana rehetrarehetra sy ny fahasalamany hoe ahoana ny atao mba tsy ho tonga ao aminao ilay aretina iny mantsy ny tena zava-dehibe iny le hoe ahoana ny tsy ahatongavan'le aretina ao aminao iny ny tsara indrindra zay le mahatonga an'le malagasy miteny aleo misoroka toy izay mitsabo soroana tsy ho tonga ao aminao fa rehefa tonga ao anatinao le aretina de efa misy teknika ihany koa hoe zao ny atao mba hitsabona n'ilay biby fiompinao le teknika entinareo teknika moderna araka ny fanazavanao io ve tena mahomby rehefa manao an'le hoe fampiofanana zay manaona ihany koa ny vokatra zany rehefa hoe mampiatra ny fampiofanana io sy ny hoe miompy fotsiny teo aloha tsy nisy le fiofanana sy misy zany le olona rehefa miofana izy de tonga ao aminao izy miofana de rehefa miofanao aminao izy de lasa indray izy manao hoe andeha hiofana ry indray jerena le izy lasa izy indray nohatra mpampianatra any am'le fiofanana zay ataony le anankiray ihany zany hoe izy indray ny lasa mizaratra kefa any am'ilay fiofanana hafa izay ataony ihany satria nahoana le izy satria tsy mitovy le zavatra izay atao efa zahoana traikefa be ny aty zany hoe rehefa miofana atao aminay ianao de tsy ilaina tsony hoe mbola andeha hiofana ry indray andeha hiofana ry fa ampy anao ilay zavatra izay omenay eo raha resaka zavatra atao io efa be dehibe ireo olona zay notsidianay tao arinan'le izy raha ohatra hoe tany Antsirabe fotsiny zany zao tany Antsirabe tena hoe efa nisy olona zany nanao an'io fiompiana io zany fiompiana kisoa zany nataony tamin'izay fotoana zay lasa izy no mpamokatra zana-kisoa ho an'ny olona manodidina azy sy ny anina eny amin'ny manodidina eny zany sy ny olona hafa ary avy any faritra hafa ho anazy zany lasa orinasa kely anankiray naoriny ho anazy manokana le izy ary satria mantsy zay tany aloha
tany amin'ny roa taona lasa tany tena hoe navitany tety a Madagasikara misy tonga hatrany Juillet zay, tonga hatrany Fenerive, Tamatavy, Tsirabe, Fianaratsoa, Ambositra, voatetinay daholo leny a, de zay le hitany saina an'le izy zany hoe raha tany Fianaratsoa zany misy olona hoe miopy akoho izy a 50 ny androany a, rehefa 50 ny androany de nalefany tsikelikely telo izy a, am'izao fotoana zao izy a tena rehefa mandalo sendra mandalo ohatry zay makany zay de mandatsony mandalo aminazy satria lasa fakazatra zany de lasa fampiantso rehefa me aty aminareo indray zany zay de mijery va efa mahatratra amin'ny 500 ny isan'ny akoha izay opiny ao de ohatran'izay zany le izy azahoana vokatra aingana tsara ilay zavatra zay ataotsika de ao anatin'izany hoe vao misaranony le izy de 3 volana aorinany ao de fa tonga anao 9 volo 20 kilao ny kisoa izay opinao zany de ohatran'izay zany le izy aleo foana miofana vao manao zavatra mba azahoana vokatra tsara sy mety ho anao. Mba ome ohatra kely amina teknika zay hoe ampiarinareo ary hoe ro ny mpijery fa mialohany akany tsirony kely mialohany anatrehany le fiofanana. Ity zany tany aloha tany moa zany de miteny an'ity foana hoe rehefa ohatra hoe raisika zany ohatra raisika tsirairay le izy ohatra hoe akoho gasy zany jerentsika anazy reo akoho gasy io rehefa voafoy le izy de esory amin'ny reniny zana any amin'ny tanàna misy ary de efa ampianarina zay le olona fa tsy ataony le izy de rehefa tsy ataony le izy de lasa tsy mahita vokatra izy ao anatin'le izy de enao gaga efa ahoanary de lasa tateoriana zany lasa strict am'izay sisa rehefa avy eo hoe raha vao hoe olona niofana tatamiko ka hitako mbola mitarika eny le reny akoho de teneniko efa maninona nataonareo mitarika ty de lasa manana fa raha io akoho io voafoy mihitsy le izy adiny 4 na adiny 3 ao aoriana fahafoizan'le akoho de fa esorina amin'ny reniny ilay zanany de iny am'izay no karakarainao iny zanany iny eo ianao le manao hoe maka rano 2 litatra de mampiasa siramamy de ampiana siramamy le rano 2 litatra de na ianao anisy vitamine C ho ana olombelona reny zany de iny no ataonao anatin'le izy de iny am'izay zany no omenao rano fisotron'ilay akoho gasy zany le zanaka akoho zany rehefa avy eo fa ny akoho ho anareo misy le hoe zay nanana akoho tao fa tonga de be ny ray maty ao anaty foana fohy nefa zanaka akoho kely reny ka iny le tratran'le hoe raha vao tsy mafana le akoho na de sady mila mafana le zanaka akoho no omenao ihany koa nyty hoe rano-tsiramamy sy vitamine C na rehefa tsy mahita vitamine C anao de voasary makirana ka rehefa tsy mahita an'izay zavatra zay zao zany ka tsy omenao andreo izy de possible mihitsy ka tsy ampy hafanana satria zao ririnina ny andro de mangatsika de maty le zanaka akoho satria miraikitra am'le vodin'le akoho zany le tainy de ny akoho any koa na izy voafoy iny na 2 andro ary izy tsy misakafo mbola velona foana satria le tamenaka ny atody ao anatiny ao iny no mbola sakafo nylay zanaka akoho rehefa avy eo ohatran'izany zany le izy ny akoho zay zany raha ohatra hoe teknika kely ho ana akoho gasy no jerena ao anatin'izay akoho gasy zay ka koa misy hoe afaka omenao an'ireny hoe ramilamina matetika ny olona rehefa any amin'ny zavatra hafa foana eritreretan'ny olona rehefa hoe ramilamina hony de ramilamina de anina ny anaovana an'izany ramilamina zany fa anisany de tena hoe sakafona akoho sakafona kisoa sakafona gana sakafona io ramilamina io tetetehana madinika kely le izy de afangaro amin'ireo ohatra hoe apomby na tsy haiko raha tianao provonde ianao de asianao provonde le izy raha manamboatra le provonde am'le formule omenay zany de afaka tetehanao madinika kely ny ramilamina de afangaronao an'le izy de iny sady protéine végétale iny no miaro anazy ihany koa amin'ny resaka aretina io atao hoe ramilamina io zany raha ohatra ka zany hoe any anatina fiompiana kisoa ahoana no atao raha ohatra ka tsy mivoaka le kisoa zany hoe tsy mety mikaka zany le kisoa anao ianao mampisakafo ohatran'ny tsisy mihitsy ane zany ohatran'ny olombelona mantsy mba mitohana ihany koa izy reny de rehefa tonga zay zavatra ravina akondro no omena anazy zay le hoe zavatra zay hitanao eny no ampiasainao
fa tsy hitady zavatra be dehibe sy akasarotra be. Rehefa hitanao fa mengeza le ferme zay ataonao, mengeza le zavatra zay ataonao, de eo ianao zany mahita hoe andeha hividy fitaovana hafa amin'izay ahako, zay fitaovana efa hita eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny. Fa rehefa mbola tsisy an'izay de ianao no manamboatra an'ilay izy. Ravin'akondro no mena an'ilay kisoa rehefa mitohana izy. Fa rehefa iny indray izy raha ohatra ka hoe tsy mety misakafo, io rehefa tsy mety misakafo io mantsy izy tsy be dehibe zavatra mety tsy mety mahazo anazy antony. Fa ravin-tsôsety indray no mena anazy, de iny ravina sôsety iny rehefa omenao anazy de iny no lasa mampitonga anazy hiverina ho any anatina fisakafoanana tsara indray. Dia anisan'ny zavatra tsara sy zavatra lehibe ilaina rehefa manao fiompiana ianao de ny tontolon'ny kakana. Fa maninona ny akoho anankiray, ohatra raisitsika ny akoho fakanatody na le hoe akoho manatody lava zany. Fa maninona izy hoe androany izy manatody, de tsy manatody izy 2 andro de manatody indray. Io ihany ny atao hoe sakafo. Na ny kisoa na ny anany koa misy an'izay na ny akoho gasy ihany koa misy an'izay, manatody de tsy manatody elaela. Dia resaka kakana mahatonga an'iny. Misy kakana any amin'ny lalana todiny. De rehefa misy kakana any amin'ny lalana todiny de le kakana iny zany lasa mahatonga an'izay manatody de tsy manatody, manatody de tsy manatody zay. De eo am'izay zany, eo am'izay tsika le manao hoe inona ary zany fanafody kakana omeko. Aza arina tsony ny voanina papay. Fa io voanina papay io ahanao le izy de rehefa avy ahanao izy de eo ianao le manao hoe tototonao le izy afangaroy amin'ny sakafony foana koa manao voanina papay zay hitanao eny, afangaroy amin'ny sakafony. Fa fanafody kakana na ina olombelona ary dia afaka ataonao mihitsy hoe mitelina voanina papay anankifolo ianao ry izy efa maina iny de iny no fanafody kakana sy ny ohatran'izay ilay izy. De zany hoe rehefa ohatra ka anao an'ilay izy ianao de izay zavatra hitanao eny no ampiasainao fa mety tsy fantatrao fotsiny ilay izy. De ohatran'izany misy koa manao hoe io le moa le voasary makirana, ary ny zavatra ampiasaina rehefa ao anatiny io koa ohatra misy olona anankiray manana trano, efitrano lehibe. Rehefa manana efitrano lehibe anankiray izy ao daholo ny tiany ataony ny fiompiana. De izy tsy anana fahefana andeha hoe ataoko séparation kely be dehibe ty de hividy brique de ataoko mur 11 le izy de anambola investissement be zany. Fa zavatra tsotra goelaka. Manao bois carré anao de asianao carré tsara ohatrany angezan'le trano de asianao ohatrany pozina varavarana mihitsy le izy de asianao varavarana afaka mihidy mihitsy de goelaka no ataonao rindrina. De asianao tongony ohatran'ireny tréteau reny le izy de iny fotsiny akisakisaka anao hoe kelikely nisany, akisaka makany zany de reo ampy anareo ao ry akoho. De afaka akisaka vato indray ty de akisaka manao maromaro ohatr'ireny de sy reny de efa vita ny séparation, tsy mila manao investissement ngeza be ary mahatsara an'iny arakaraka nisan'ny akoho zay andananao, ny anamboaranao ny fefony sy atony tranony sy ny ohatran'izay. Tena zay zany miteny amin'ny olona mihitsy hoe aleo izay ananana no atao. De eo le hoe 20 grama de efa ampy mahavita manino moa zany mampanatody akoho anankiray. Fa tsy hoe tonga de any de 15 grama io sakafonao androany, simba fotsiny lasa tainy fotsiny le izy zany. Fa le izy laniny fa lasa tainy fotsiny. Fa 20 grama de efa ampy mampanatody an'io akoho io izany. De ao anatin'izany am'izay de hoe ahoana ny atao ho an'ny fanadiovana, atao hoe vide sanitaire. Ahoana ny atao raha mampiditra biby vaovao ianao hiditra ao amin'ny tanànanao. Ahoana ny atao raha hoe omena anti-stress le akoho. Fa tsy ny olona ihany misy stress fa na ny biby ihany koa misy stress io biby io. De zany zavatra rehetrarehetra zany omena nareo ao anatin'ny fiofanana io izay complet. Zay angamba no azoko ilazana azy feno tanteraka. Mahakasika le hoe rehefa marary le biby, misy ve hoe tara de tsy avitra tsony, ohatrany ahoana ny gerena zay Aldini? Rehefa marary ny biby anankiray voalohany aloha tonga de tsy maintsy atokana izy, tsy atambatra amin'le rehetrarehetra satria mety mamindra moa zany hoe mamindra ary eo am'izay koa no ao anatin'ny fiofanana zay ataotsika no hoe omenanao hoe rehefa marary ny biby anankiray
ka ohatr'izao ny paoziny zao no marary an'io, ohatran'izao ny paoziny zao no marary an'io, raha ohatran'izao ny paoziny zao no marary an'io. De arakarak'izay ihany koa ny fomba hitretenao an'io biby anankiray io zany. De ny zavatra zay atao sy fomba hikarakarana anazy aloha zany ao anatin'izay misy le hoe mampanao hevoka biby, ohatriny ahoana zay mampanao hevoka biby zay, maka seza ianao de apetraka ao eo manamboatra seza ianao de atao ambany aty le ohatra hoe ravitsara na inona zay ataonao dia manao hevoka de saromanao izy fa io le seza eo ambony seza izy ny apetraka, ohatrohatra zany. Misy manao fa arakaraka an'izay zavatra tianao fa misy teknika maromaro zay atoranao ao anatin'io fiofanana io dia eo ianao no mahita anazy zao ny fomba hitondrako anazy arak'izay anananao ao an-trano. Efa nentin'ny Aldini teo daholo ny fiofanana zay ataonareo, misy ny akoho gasy, akoho manatody lava, ny kisoa, ty resaka kombo ty mety mbola vaovao be amin'ny olona, ndao aloha ampahafantarina kely ihany mahakasika anazy. Yes, ty akoho kombo ity de tena akoho tsara aloha izy raha ianao mijery zany de akoho tsara, tena dofodofotra kely moa zany, dofodofotra kely botabota kely zay le izy zany bobota kely zay ary misy tonga hatrany amina 4 kilao mihoatra zany ary rehefa tena arakaraka ny taonany sy ny fomba fikarakaranao azy zany re arak'izay teneniko zay hoe tonga hatramin'izany de azahoana nofony be zany le nofony be akoho be local neny ozy izy le teny de izy ty ny LFL no namokatra nyty zanaka koa kombo ity, ary izy ty koa tsy vitan'izay hoe sady nofony be zay fa manatody be de be ihany koa ity akoho kombo ty, ary mora karakaraina le izy, afaka atao mikarenjy ohatry ny akoho gasy ihany koa le izy. Eo le olona manao hoe ty io hoe zany tsy maintsy hidina ohatrohatran'izao, afaka atao mikarenjy tsara ohatran'ny akoho gasy ihany koa. De eo ihany koa zany le izy ao anatin'ny fiofanana ataontsika hoe ohatriny ahoana ny tokony ho fatrany le sakafo raha akoho mikarenjy, de ohatriny ahoana ny tokony ho fatrany raha ohatra ka akoho mihidy. Fa ny akoho rehefa mihidy ao anatiny ao de ze omenao anazy ao, izay omenao anazy ao de hohaniny avokoa zany ny rehetrarehetra iny. Ohatra am'izany misy manao hoe ny anay rangahy tonga de omenay an'ity anany ty, hohaniny tsara mihitsy izy. Fa raha vao akoho mikarenjy hoe ino ny anana de jereny fa tsy ofiana koa ty zany, anana taiza koa io. De rehefa manome anana akoho nareo de sasao ilay izy fa tsy hoe akoho ty, fa rehefa sasana le izy mba hiala zany le loto am'le izy. Ina ny antony? Lasa hiteraka kakana ho an'ilay akoho anao le izy. De rehefa miteraka kakana le izy de anao ndray tratra manao ody kakana isaky metsika zany, fa raha maraka ody kakana ianao de aza manasy zay le izy. Fa rehefa tratra ny ody kakana ny akoho anao fa tonga de raimina kely tonga de lasa maiva kitsaka kely, maivana kely tena maivana, laniny tsara mihitsy ilay izy zany. Ary mahatsara nyty akoho kombo ty dia tena hoe mahazaka toetrandro miovaova ihany koa, sy mahazaka toetrandrotsika eto Madagasikara. Mahakasika le fampiofanana angamba niverenantsika kely efa mandeha ihany koa ny fotoana, inona mety hoe mampiavaka ny formation ataonareo io ny tombontsoa sy ny vola, tsy mila vola be ve mahakasika an'izay indray? Ny provende angamba ndao jerena satria iny ny tena matetika mandany ny volan'le olona le izy de io ao anatin'ny provende na le sakafony io misy karazany ao izay omenanao, de rehefa ao anatin'le izy ihany koa le hoe reto zavatra reto mety misy tsisy ety amin'ny faritra misy anay dia afaka soloanao zavatra hafa ilay izy araky ny fahefanao. Iny sakafony iny zany le izy, iny ny tena matetika mandany vola ho an'ny olona zany le izy ao anatin'le hoe fanamboarana ny sakafony zay omenao an'le olona akoho na kisoa na ohatrohatr'izay zany dia iny zany aloha zavatra tena tsara kiray iny hoe voafehanao le izy de tsy verivery tsy lany ny volanao satria iny ny tena mandany vola ao anatin'io. Raha ohatra ka zany miopy ho kisoa anankiray ianao, izay hoe mividy zanaka kisoa ianao mety hoe 5 alina sy 2 hetsy, de rehefa lehibehibe izy amin'ny fotoana ohatrany ahoana iny ny ampanarahana
de rehefa ampanarahana iny sy ohatrohatro zany dia le resaka vola miala ny tiako tenena io manakarama lanakisoan'olona ianao hiaraka amin'le kisoavavinao de rehefa miaraka amin'io nampanaraka ianao nefa tsy mipetraka le zaza le zanak'le kisoa de ao anatin'ilay fiofanana zay ataotsika manenina ao no hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana ny atao de tonga de amin'ny fotoana ohatrany ahoana de lasa mampanaraka an'le kisoanao ianao de ahoana ny atao lasa be deabe ny zanany ao anaty kibony de amin'izay fotoana zay zany ianao tsy hiverina hoe andoha anty ohatra ataotsika hoe 10 alina hono ny mampanaraka kisoa indray mandeha de lasa ianao nakany an-trano tsy mipetraka le izy verina anao 10 alina indray ianao fa mba indray mandeha iny de vita zay lasopy le 10 alina de fa tonga de fa vita eo iny zavatra iny ohatran'izay zany le izy hoe le fandaniana vola sy le hoe filana vola be ao anatin'le izy zany any anatina conduite d'élevage any anatina fomba fikarakarana an'ilay biby de any no hita tsikelikely hoe ty kosa fandaniana afaka tsy atao ty fa miala iny rehefa voajako ty fandaniana ray ty miala iny rehefa voajako ty fandaniana ray ty miala iny rehefa voajako ty zavatra anankiray ity de ohatran'izay daholo ireo fiompinareo de amin'izay fotoana zay zany ianao mahazo tombony sy vola betsaka miditra ao anatin'ny tokantranonao ianao noho ny vola betsaka mivoaka ao anatin'ny tokantranonao mialohan'ny tena maranantsika ny fandaharana ary fanentanana na hafatra ho an'ireo olona misehatra amina fiompiana na mbola voahiditra amina sehatra fiompiana avy amin'ny Aldini mialohany ampatsahivana ihany koa ny programa manaraka ho an'ny fampiofanana ataon'ny Fio Plus. Ny hafatra avy aty amiko zany ny ho an'le olona le hoe mbola tsy nanao an'le fiompiana mihitsy de zao aleo miofana aloha vao manao an'le fiompiana mba tsy ho very ny vola zay zany ray faharoa ho an'le olona izay efa manao an'le izy de eo nareo le miteny zany le olona sasany hoe zay efa manao an'io efa ainay io efa voafehanay io ka tsy mila zavatra hafa tsony tsara foana ny hoe mahay sy ny hoe mahalala zavatra hafa koatra ny zavatra efa ainao izany satria zao tsy mitovy ny zavatra nampiasaina mety tsy hitovy ihany koa ny toetany tsy mety tsy hitovy ny toetrandro ao anatin'io zavatra anankiray io dia izay zavatra zay ny ilaina foana le hoe aleo miofana zay hoentina anatsarana ny zavatra efa ainao hatramin'izay izay ny nampatonga ny nanao an'izy hoe aleo ataotsika ohatra mividina reny akoho anankiray ny saran'ny fiofanana amin'izay iny vidina reny akoho anankiray iny nazahoanao reny akoho 500 izy ohatran'izay zany ilay izay zany afatra avy aty amiko de hoe aza mampiasa vola amin'le izy raha tsy efa nanao an'ilay fiofanana sy le hoe mba efa matianina amin'le zavatra izay atao ianao ohatran'izay le izy ka izao very koa ny fampiofanana momba fiompiana zay ho ataotsika ny alakamisy fahenina ny volana aogositra ho avy izao de miofantsika momba ny akoho gasy sy ny poulet de chair ny zoma fahafito ny volana aogositra izao ndray de miofantsika momba ny fiompiana akoho kombo sy ny akoho manatody lava izany io akoho manatody lava io na ny lokon'ny trano ipetrahany fotsiny ary de fa ampy anatodizany hoe mba atao ohatrany hoe miramirana ohatrany any lanitra zany izy hoe ataonao mangamanga tsara no anatin'ny tranony de eo izy manomboka miamia tsara ny tapanatodizany ny sabotsy fahavalon'ny volana aogositra de momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy zany hoe aleo sady mampiteraka no manatavy mba azahoanao vokatra hoe tsy miova le rasina kisoanao satria resaka consanguinité na hoe fifangaroana ra fotsiny de fa ampy ampienan'ilay fiompiana zay ataonao ohatrany ahoana zay raha ity misy kisoa anankiray izay manomboka mifangaro le raha fanomboka mifangaro le raha niteraka 13 io tany aloha tany na 14 na 15 tonga de asiny am'le hoe enina ny zanany na hoe 5 de eo am'izay manomboka hoe manomboka dikan'izay manomboka mifahity zany ianao satria ny ena be ny vokatra azo ao anatin'izy de zay le hoe aleo miofana mba ahoana ny anaovana an'izay ny saram-piofanatsika
dia 5 sy teo lalariary dia amin'ny teny malagasy ny anaovana azy dia omena boky maimaimpona ianao afaka hoentinao mody ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetariany SK Antanimena izany manomboka amin'ny 7 sasany maraina ilay izy. Ny numéro téléphone atsonao raha ohatra ka misy zavatra tianao fantatra 038 50 740 06 na ny 035 50 740 06. Eny atry tapitra ny fotoanantsika kasitrany Aldini ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana. Makasitraka anao nandray makasitraka antsika rehetrarehetra ny aino tamin'ny ity androany ity dia samy hotain'Andriamanitra daholo mahavokara mahavanona ho ana rehetrarehetra. Eny atry iny ihany koa ny manakantona ny fandarana manokana ho an'ity alina ity ankasitrahako feno ianao any tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoana indray amin'ny ina manaraka indray. Velo maso.